Iarabanao toetra manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary tamin'ity anio ty mbola hita taratra hatrany aloha ny atsoka ny varatraza raha teto amin'ny nosy indrindra ho an'ny ilany atsinana Madagasikara izay nahitana herik'andro sy orana moa ho an'ny afovoantany sy ny faritra atsinana Madagasikara iny fa manomboka mitoetra na mahazo vahana indray zany zao ny afonandro fahavaratra atao anatin'ny 3 andro ho avy satria dia misy ny rindraona hitantsika ato atsimo Madagasikara izay mandalo ao atsimo Madagasikara ary anisany manalefaka ihany koa ny tsioka ny varatraza izay mahazo vahana mora kokoa araka izany ny orana tandrifin-drahona izay arakotroka hatrany moa zany amin'ny ankapobeny na izana zany efa ny maripana dia somary mbola tsy dia hita taratra loatra na tsy dia misongadina loatra izay mety ho fiakarana maripana raha ho an'ny afovoantany manokana fa manomboka ny alahady kosa indray no tombanana miverina ao anatin'ny maripana amin'ny mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy atsika izao ny eto amin'ny nosy indrindrindrindra moa ny afovoantany sy ny faritra atsinana Madagasikara izay niarana fidinana maripana goavana nandritry ny andro vitsivitsy lasa izay raha ny atoetry ny androntsika roa ny rapitsy vao maraina mety hisy orana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritry Boeny Melaky ary ny ilany andrefana amin'ny faritry Betsiboka torak izay koa ny distrikany Nosy Be mety toy ihany koa nefa ny orana miatoato amin'ny maraina ho an'ny faritra Savasy Ambatsoa mandraona ny andro ny faritra Atsimo andrefana ny any faritra Menabe ny ilany andrefany afovoantany ary ny atitan'ny faritra Androy Anosy ny ambiny kosa indray dia ny masoandro mety hibatoerana kokoa ny rapitso vao maraina izay ho an'ny rapitso tolakandro andrasana ny orana tandrifin-drahona izay mety ho araikotroka manomboka any amin'ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana zany mahazo ny tendrony avaratra amin'ny faritry Sofia torak izay koa ny faritry Melaky ny any amin'ny faritry Betsiboka Sibongolava Vakinakaratra ny faritra Nalamangy Tasy ary ny tapany atsimo amin'ny faritra Laotra Mangoro sy ny faritra Atsinanana mitatra hatrany amin'ny ilany Atsinanana amin'ny faritra Morimani zany ary ny faritra Vatovavy sy Fitovinany iray manontolo ihany koa dia miandry an'izay orana tandrifin-drahona mety arakotroka zay torak izany ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo Madagasikara ny faritra Atsimo andrefana ny any amin'ny faritra Orombe ary ny faritra Androy sy ny faritra Anosy ny ambiny moa dia mandraona ny andro amin'ny ankapobeny izana zany mety hisy ihany ny orana tandrifin-drahona vitsy amina toerana sasany amin'ireo toerana izay voafaritra mety andraona izay raha ny maripana ho vinavina amin'izay rapitso izay manodidina ny 20 degré celsius ho any afovoantany sy ny any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny Madagasikara raha toka 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka avoany atsinana sy atsimo atsinana ny nosy ny any amin'ny ilany andrefana moa dia manodidina ny 4 degré celsius ny maripana ho vinavina amin'ny andron'ny rapitso izay raha ny toetry ny androntsika ho an'ny alahady kosa indray misy hatrany orana tandrifin-drahona saingy somary mijanona ho an'ny afovoantany na ny atitany Madagasikara kokoa izany araikotroka hatrany amin'ny ankapobeny ny orana izay mety hitranga voakasika an'izany ny any amin'ny faritry Diana Sofia ny faritra Laotra Mangoro ary ny faritry Betsiboka ny atitany faritry Boeny ny any amin'ny atitany faritry Melaky sy Menabe sy Atsimo andrefana ary koa ny faritra Nalamanga Sibongolava Itasy Vakinakaratra ny ilany andrefana amin'ny faritra Morimania Mahatsiatra ambony sy Orombe ny ambiny moa dia tombanana omaina ny andro raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alahady izay misy fiakarana ny maripana araka nefa noresahana teo aloha satria dia mety mahatratra amin'ny 20 degré celsius ho any afovoantany ary ny morontsiraka atsinanana dia 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana ho vinavina ny ilany andrefana kosa manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius izay maripana izay raha ny toetry ny androntsika ho an'ny alatsinainy mitohy hatrany ny orana ary saika mahenika amina faritra maro izany ho an'ny atitany Madagasikara moa no tena mety voakasika an'izay ny toetry ny andro kosa ho an'ny morontsiraka atsinana Madagasikara dia tombanana homaimaina aloha ny andro mandraona kosa ho an'ny atitany faritra Atsimo andrefana sy ny faritry Melaky ary ny faritry Menabe torak izay ihany koa ny any amin'ny faritry Boeny araka ny efa hitantsika amin'ny sary izao moa dia miandry orana tandrifin-drahona mety araikotroka ny faritra sisa raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay 20 degré celsius ho an'ny afovoantany ary 20 ka hatramin'ny 1 degré celsius ho an'ny morontsiraka atsinanana ny any amin'ny tapany avaratra andrefana no misy fiakarana ny maripana izay mety mahatratra any amin'ny 15 degré celsius moa ny maripana andrasana amin'izay fiahoan'ny herinandro izay dia izay indray ny météo tamin'ity anio ty ary rapitsindray fotoana manaraka.